Matio 7:10. Jesosy niova tarehy, fanehoana ilay fanjakana ho avy. Matio 7:10, andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Ary no ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokana. De niova tarehy teo anatrehany izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'ny Jesosy. De niteny Petera ka nanao tamin'ny Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto sika, ko raha sitrakao, aoka aho hanao lay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary noho nandray izany ny mpianatra, de lavo ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy, de nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny andrando izy ireo, de tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao tendrombohitra izy, de nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana, mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanorandalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, Eli dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy. De tahaka izany koa no hampiaretany ny zanak'olona. De fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ny mpianatra tsy mahefa, Jesosy mahery tsy toha. Matio 7:10, andininy 4:10 hatramin'ny 20. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatina an Jesosy, de nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindra fo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy, ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao aho, fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo. Ento ty ampy izy. Ary niteny mafy azy Jesosy, de nivoaka taminy ny demony, ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay orizay. De nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe, mifindra ery, dia hifindry izy. Ary tsy isy tsy ho hainareo atao. Kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina. Jesosy nilaza fanondrony ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Matio 7:10, andininy 12 sy 13. Ary raha nitoetra tany Galili izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra ho an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy.
ary dia nalahelo indrindra ireo. Fahagagana iray hafa, vola sekely tao anaty vavana hazan-drano. Matio 7:20, 4:20 hatramin'ny 7:20. Ary nohony tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fatitseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'ny olo-kafa? Ary noho ny hoy Petera taminy, avy amin'ny olo-kafa, dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafitohina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa. Ary raiso izay hazan-drano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo ianao. Dia raiso zany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Mafantatra mitsahatreo antratranao, zahay de manana anao, unamana mampianatra, mamery ze sosiony fitiavanao, misitraka miadanana miaveny fasoavanao, mankafy mivokatra ety mifahafatesanao. Edenacetriky zahay satria anao mpiandry anay, ny fonao ty mamonjy atrany, dia tena tsy mivadika. Mamery ze sosiony fitiavanao, nampidina anao tety hitatire undrinao, ka handray azy ireo hitoetra eo an-tandrinao. Fasoavanao mameno anay, ka fantatrao ny tsirairay, ianao mitarika anay ho ao an-trano an-danitra. Mamery ze sosiony fitiavanao, tinao ambaranay ianao, reo zavatra manjoanay, tinao avela heloka sy hositra.